ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopototry ny fahitalavitra ny tenako amty androany ity. Arabaina ianareo ary engane ka ho fitahina ho anareo zao afatra entiko ho anareo izao. Engane ho iao fa izao afaka ny fitahina ho anao ho anareo tokoa so afatra entiko izao. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitro, misotranao zahay fa mbola nomena tombonandro avelomana sy iainana ary etsehana amty androandroany ity. Misotranao ihany koa zahay fa notominao mba andre anzo afatra izao izahay. Tompo Andriamanitro, mino sy matoky ao fa iasa ianao androany, iasa amin'ny alalan'ny mpanomponao, iasa amin'ny alalan'ny teny na ny afatra zay ento amin'ny mpanomponao ka ho fitahina ho an'ny olona araky ny nambarako teo tokoa ny afatra entiko. Omena voninahitra ianao Andriamanitra tsy to ny am'izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha eo. Amen. Ny voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery any. Manasanao aho, manasanareo aho, ny ino anzo afatra entiko zao. Ary indrindrindrindra ny andray an'izany afatra zany amin'ny fonao manontolo. Ny tenin'Andriamanitra zay ambara matsy dia tenin'Andriamanitra voalohany mitondra famonjena ny fanatika zanak'olombelona mba tsy very fa kosa ny anana ny fiainana mandrakizay. Averiko indray fa ny tenin'Andriamanitra zay ambara mantsy, ny tenin'Andriamanitra zay ambara tahako zao dia tenin'Andriamanitra voalohany ho iaho, tenin'Andriamanitra mitondra famonjena ny fanan'ny olona mba tonga ny fanan'le olona tsy ho very fa kosa ny anana ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra zay mbara ihany koa de tenin'Andriamanitra mitondra fanasitranana ny marary, ary tenin'Andriamanitra fatelo mitondra fanafahana ho andre olona zay mbola voafatotra na inona endrika famatorana misy eo amin'ny fiainana. Ianao inge so tenin'Andriamanitra vakiko izao hoe ato amin'ny Romanina toko fa voalohany 5:20 afaka aranao tsara io teny io fa voasoratra ao de izao. Hoy Paoly, fa tsy menatra ny filazantsara ao, fa tsy mamenatra ny mitory ny filazantsara, ny manambara ny filazantsara. Satria nahoana? Hoy Paoly apôstôly, satria herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino izany. Zany hoe ny filazantsara amin'Andriamanitra de herin'Andriamanitra, entin'Andriamanitra amonjena ny fanan'ny olona mba tsy ho very. Ny filazantsara voalaza eto dia le Kristy maty nitondra ny fahotantsika teo ambony azy fijaliana, Kristy nalevina ary Kristy natsangana tamin'ny maty. Zay le filazantsara voalaza hoe herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino. Ny finoany olona zany amin'ny fony tsotra, ny finoana ho an'izany amin'ny fonao tsotra de mahatonga ny herin'Andriamanitra avy any an-danitra avy hatrany de tonga eo aminao mamonjy ny fanahinao. Ny finoan'ny olona an'izany hoe Kristy maty no fahotantsika, Kristy nalevina, Kristy natsangana tamin'ny maty. Ny finoanao an'izany ho eo de mahatonga ny herin'Andriamanitra avy any ambony metefa makany aminao avy hatrany dia mamonjy ny fanahinao mba tonga ny fanahinao tsy ho very mandrakizay fa kosa ho voavonjy mandrakizay. Zao mantsy tsy misy fomba hafa mahafaka ny olona amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy mahazo azy. Tsy misy fomba hafa mahafaka ny olona amin'ny fomba ratsy rehetra zay niainany hatramizay. Na inona ezaka ataon'ny olona
mba hanamboarana ny tenany, anamboarana fiainany, anamboarana fitondrantenany mba ho tsara, de tsy afaka ny ho tonga am'izany mihitsy izy. Zany ho ato matonga amy baiboly manambara aty amin'ny boky mpaminany manao hoe moa maova ny ody vany leoparda, na maova ny sora vany ny etiopianina, fa re zany de afaka manao tsara ianareo zay mpanao ratsy. Tsy etsika zanak'olombelona ny manova ny fiainatsika ratsy ho lasa tsara, fa ny filazantsara kosa le hoe Kristy maty nitondra fahotantsika, Kristy nalevina, Kristy nitsanga tamy maty, rehefa inonao ny fahamarinan'izany de averiko indray zay no afaka manova ny fiainan'ny olona ratsy ho lasa tsara. Zany ake no antony natonga an' Jesosy mialohan'ny akarany ho any an-danitra de niona tam'ireo apôstôliny izy, niona tam'ireo mpianany izy, ary ny antony natonga azy niona tamin'ireo de mba afany mametraka ny afatra, le tena afatra tsara mba hatonga ny olona voavonjy. Ny programan'Andriamanitra mantsy de izao: ny amonjy ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ity, na iza tsy misy avana io, tian'Andriamanitra ho vonjena ny fanahin'ny olona, tian'Andriamanitra ho avotana ny fanahin'ny olona, tian'Andriamanitra ho averina hoe ho aminy indray, hoe ho atanany indray, araky ny programany tany am-boalohany ny fanahin'ny olona. De ny ran'Andriamanitra Jesosy hoe ty ambony ty tany ity, de ianko tantara rehefa vitan'i Jesosy famonjena dia mialohan'ny akarany ho any an-danitra de niona tam'ireo apôstôliny izy, niona tam'ireo mpianany izy, de nanafatrafatra Jesosy: zao ny afatra apetrako aminareo, mandehana ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mandehana ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zany hoe tsy nasain'i Jesosy nitory zavatra hafa reto apôstôly reto mpianatra reto, afa-tsy ny filazantsara ihany, satria zay no azo antoka fa avoavonjy ny olombelona, atavaverina ny olombelona hoe ho atanan'Andriamanitra indray araky le programany tany aloha. Ry havanao, hoy aho aminareo, mila famonjena ny fanahinao. Mafibenge zany hoe manana fanavery zany, so de tsy azonao onina, mila famonjena ny fanahinao. Ahoana ho ny boky ny Apokalipsy 3:20 vakio iteny io, voasoratra hoe fa niosa ny tsy mino, vakio iteny io e, fa niosa ny tsy mino, vetaveta, ny mpanompo sampy, ny mpanahody rehetra, ny mpandainga rehetra, de anana ny anjara toerany any amin'ny fariafo sy solifara. Zany no atsonony hoe fahafatesana faharoa. Mafy be nge zany revany, resana ka de resana, fa mafy be raha ohatra ka zany tokoa no hiatra aminao na hoe ho fiafaran'ny fiainanao. Zay no mahatonga am'teny hoe mila famonjena ny fanahinao zay mahita sy mandre ahy am'ty andro androany ity. No zany androany de manasa anao atoboko, minoa an Jesosy anao, fa izy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Efa ny ran'Andriamanitra ho am'izany mihitsy Jesosy, efa ny ran'Andriamanitra mba hamonjy ny fanahin'ny olombelona rehetra izy, ary anisan'ny tian'Andriamanitra vonjena ny fanahinao. Aveo reso Jesosy ka ome toerana ao anatin'ny fonao izy. Tianao Andriamanitra ry havana, tena tianao Andriamanitra, tena tianao 100% Andriamanitra. Andao nge vakitsika ny baiboly arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 3 ao hoe Jaona 3 de vakitsika ny 9 fa 12 fa 17 ary fa 20 toy zao ny voasoratra. Fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, no meniny zanalay tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. 9 fa 17 fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao, anameloko zao tontolo zao, fa mba hamonjena izao tontolo zao. 9 fa 20 zay rehetra mino azy de tsy hoelohana, fa zay tsy mino kosa de efa voaelo karahateo, satria
tsy nino ny anarany zanak'alatokan'andriamanitra izy. Ry havanao, ny mahatonga anao very de satria anao tsy mino an'le zanak'alatokan'andriamanitra de tsy iza fa Jesosy. Satria anao tsy mino an'le sorona nataony tombony aso fijaliana. Satria anao tsy mino an'izany teny ambarako zany. Zay ny mahatonga anao very. Fa raha mino anao fa mpamody Jesosy, raha mandray azy anao ka mametraka azy ao anatin'ny fonao, amin'ny fono tsotra, dia ho avela eloka ianao, ho vojen'Andriamanitra fanainao, ho raisin'Andriamanitra tanana ianao, ary omen'Andriamanitra anao ny fiainana mandrakizay. Zay mahatonga amin'ny teny hoe mahatonga amin'ny teny hoe tena tianao Andriamanitra, tena tianao, tena tianao, tena tianao izy. Eno tsara ihany koa ty teny vakiko manaraka ity. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Salamo 7:100 teny 120. Afaka manaraka ny teny io ihany ianao. Nandefa ny teniny izy mba sitranazy ary nanafaka azy tamin'ny longo ny anjarany. Averiko vakina indray le teny. Nandefa ny teniny izy mba sitranazy ary nanafaka azy tamin'ny longo ny anjarany. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra zay torinina aminareo tahako zao ihany koa dia tenin'Andriamanitra omban'ny herin'Andriamanitra manasitrana, omban'ny herin'Andriamanitra manafaka amin'ny famatorana rehetra na inona endrika famatorana mahazo antsika zanak'olombelona. Manasitrana sy manafaka ny tenin'Andriamanitra torina satria miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay mitory an'le teny ny tompo Andriamanitra. Zany nkeny nolotranga tamin'ny androndreo apôstôly na ihany koa hoe tamin'ny androndreo mpianatra Jesosy. Andoaky vakitsika ny Baiboly atao amin'ny Marka 9:12 de vakitsika manomboka 9:20 sy 20. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy, rehefa niteny tamin'ireo apôstôly, rehefa niteny tamin'ireo mpianatra hoe mandehany ianareo ka mitory ny filazantsara, de zao ny toa le teny, de nampiakarina ho any an-danitra izy ka nipetraka ao tanakavan'Andriamanitra. 20. Fa izy reo kosa, reo apôstôly, reo mpianatra dia lasaka nitoroteny tontolo eny, ary ny tompo miara ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Rehefa tafakatra nakany an-danitra Jesosy, de reo apôstôly, reo mpianatra kosa lasa nanatanteraka le baiko Jesosy hoe mba andeha hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ka rehefa nandery zareo de hoy ny Baiboly hoe ny tompo Jesosy kosa tsy namela azy reo rehetra fa niara-ny asa tamin'ny alalany famantarana sy ny fagagana. Zany mahatonga le tenin'Andriamanitra notoriana na voavonjy olona marobe mihitsy, ary tsy vitan'io na voavonjy olona marobe fa mitondra fanasitranana sy fanafahana ho an'ny olona rehetra zay narary sy zay voafatotra. Zay le voalaza le Marka 9:20 sy ny 20 teo hoe ary ny tompo de niara-nasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Manamafy an'izany ihany koa ny voalaza amin'ny Asin'ny Apôstôly 12 andiny favavaka hatramin'ny 20. Voalaza ao indray fa raha nitoriteny Paoly apôstôly tao amin'ny tanàna anankiray tany amin'ilay atao hoe Listra. Raha nitoriteny izy de tao ampitoriana teny izy no nisy olona niainy nitoriteny, lehilahy malemy niainy nitoriteny. Ary rehefa nandre nitoriteny nataon'ny Paoly io lehilahy malemy io, de zay le nambarako tery aloha hoe le toriteny nambaran'ny Paoly de herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino, herin'Andriamanitra anasitranana zay rehetra mino, herin'Andriamanitra anafana zay rehetra mino. De inona nitranga tonga de tamin'ny Paoly hoe manam-pinoana ho sitranana io lehilahy malemy io. Teny eo ihany de tsy salasala Paoly apôstôly niteny taminy ka nilaza hoe mijoroa amin'ny tongotrao ianao. Ary niaraka tamin'ny vavany teny de niasa ny herin'Andriamanitra nanamarina ny teny zay notorian'ny Paoly ka dia sitrana lay lehilahy malemy. Afaka nitsangana andonge vakitsika voasoratra Asin'ny Apôstôly 4:14 sy 7 ary 20. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra
na le mitorotra trana kibondreny iny ka tsy afaka namindra, izy na ream-pôly ny toroteny, izy na ream-pôly ny toroteny, zay le mahazava-dehibe ny fianona tenyandriamanitra. Ary Paoly no mibanjinazy mafy ka nahita fa manam-pinoana ho sitranina io, de niteny tamin'ny femahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao, de o ny baiboly de niatsamotsamotra raha lehilahy ka nitsangatsangana, zany hoe sitrana teo ny eo lay lehilahy marary. Ry havanao, tsy mbola miova Andriamanitra hatramin'izao tsika miteny zao, tsy mbola miova Jesosy Kristy zanak'ilay tokan'Andriamanitra, tsy miova tak'izany anko fanahy masina, ary tsy miova ny herin'ny tenin'Andriamanitra voasoratra ato anatin'ity baiboly ity. Mbola manasitrana sy manafaka Andriamanitra hatramin'izao. Koa raha mino an'izany ianao, raha mino an'izany zao ianao, de ahoana le nambarako tery aloha? Iasa Andriamanitra amonjy fanahinao, iasa Andriamanitra anasitrana anao, iasa Andriamanitra anafaka anao am'izay rehetra tsapanao hoe mamatotra anao. Koa raha mino an'izany ianao, dia ahitan'Andriamanitra maneho ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny fiainanao, ianao ry havana malala. Tian'Andriamanitra hovonjena ny fanahinao, zay ny marina. Tian'Andriamanitra hositranina ianao, zay marary, zay ihany koa ny marina. Ary tian'Andriamanitra ho afahana ianao, zay mbola voafatotra na inona endrika famatorana maso anao, mbola zay ihany koa ny marina. Ity tenin'Andriamanitra vatriko aminareo farany ity dia eno tsara. Apokalipsy 7:20 toy zao ny voasoratra. Apokalipsy 7 de vaketsika ny 20. Indro efa mitsangana ambaravarana ka mandondona. Jesosy zany no mitsangana ambaravarany tranonao, mitsangana ambaravarany fonao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra toriko sy ambarako zao. De inona no ataony? Mandondona izy. Toisantsika indray le teny. Raha misy miainy feko ka mamono varavarana, de hiditra ho aminy aho ka hiara sakafo aminy ary izy amiko. Raha miaina zao tenin'Andriamanitra toriko zao ianao, ary resy lahatra ny amin'ny fahamarinana zany teny zany, ka napakevitra anao androany, fanokatra varavarany tranonao, anokatra varavarany fonao, araky io teny io ampandroso an Jesosy ho ao anatinao, ho ao anatin'ny fonao, dia hiditra Jesosy, de inona ny teniny? Hiara sakafo aminao izy, ary ianao kosa ho ao aminy. Tsara ngy Andriamanitra ry havany, tao anatin'ny taona maro nanaovako ny asan'Andriamanitra, no nahitako olona maro be, zay tena hoe olona tsy napozina ho voavonjy ny fanahany, kanefa de voavonjy. Nasehoan'Andriamanitra mihitsy hoe tsy ianao no mahavoavonjy ny fanahany olona, tsy olona io no mahay mamonjy ny fanahany, fa izao Andriamanitra ty azy no miasa amin'ny alalanao, amin'ny alalan'ny teny torinao, ka dia vonjeko ny fanahany olona. Efa nahita olona maro amin'ny karazany ao, zay nanana ny fiainany tena ratsy, nanana ny adalany tena adalany, nanana fitondratena tena atao hoe fitondratena mamenatra, kanefa rehefa nandre ny filazantsara nambara tamin'izy, zany hoe eny ny sofiny le hoe Jesosy maty nitondra amin'ny fahotantsika zanak'olombelona, Jesosy nalevina, Jesosy natsangana tamin'ny maty, rehefa eniny zany teny zany ka ninony ary noraisiny, de taorina vavaka natao azy dia novonjen'Andriamanitra ny fanahiny. Ary nyprofa novonjen'Andriamanitra ny fanahiny dia tiany eo ihany, de tsy tiany intsony ny fiainana ratsy zay niainany teo aloha. Tiany eo ihany dia tonga olona vaovao izy, tonga olom-baovao izy. Tena tanteraka tokoa lay Korintiana 2:5 manao hoe kora misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa le tantara teo aloha, indreo
efa tonga vaovao ireo. Fiainana tahaka zany ry havana malala ho anareo zay mahita sy mandray androany no tian'Andriamanitra aseho eo amin'ny fiainanao. Tsika izao nge efa miaina ao anatin'ny vaninandro farany. Zava-misy iainan'ny olombelona ankehitriny nge de manambara fa efa miaina ao anatin'ny vaninandro farany tsika. De raha ho tapitra ny fifaranty zao tontolo zao ty, na ihany keo hoe tsy maintsy andao aty tany ity ianao, de mba ho aiza ny fanahinao, de mba ho aiza ny fanahinao. Andriamanitra no naniry anao mba ho vonjena iaraka mandrakizay mandrakizay. De avotsitra ve zany fanirin'Andriamanitra zany, avotsitra ve zany fiaina mandrakizay efa no manin'Andriamanitra ao anao zany, ka sanatria ho very any afariafy sy solofara ve anao, tsy ho zany ane ianao zay mahita sy mandray ahy amty androandroany ity, ty antsika rehetra ny tompo. To anatin'izao fotoana nanambarako ny tenin'Andriamanitra zao ihany ko no nahitako la maro na rary to anatin'ny aretina. Fa akory ry havana zava-magaga, tena rabaky teny, tsy miova Andriamanitra, tsy miova Jesosy, tsy miova fanahy masina, tsy miova ny teny ao anaty ity baiboly ity, fa dia tsy olona ray na roa na telo fa maro be mihitsy no nahazo fanasitranana. Rehefa nandreny teny, sasa moa nahazo fanasitranana tamin'ny alalana vavaka fametra tanana natao azy. Inoko fa zao no andro ny tompo anao. Inona ny aretina maso anao? Manao ahoana fiseho ny aretina amin'ny fiainanao? Tataky ny ahoana ny heriny io aretina maso anao io ankehitriny? Mino vianao fa zany tenin'Andriamanitra toroko sy ambara zany de misy herin'Andriamanitra miasa masitrana anao? Mino vianao fa ray vavaka ho anao ao rehefa aveo de ho tonga eny aminao ny herin'Andriamanitra manasitrana anao, manafaka anao amin'ny aretina io? Zao nangatako aminao, aza ferana fotsiny Andriamanitra, aza ferana ny herin'Andriamanitra. Tsy olombelona izy ka voafetra ny zavatra vitany, fa Andriamanitra izy de Mandriamanitra azy, tsy misy tsy haina atao, tsy misy tsy vitany. Izy no naran'izao rehetra izao, ka hoana moa tsy avy-tany manasitrana anao, ivavako anao rehefa aveo. Sa misy hery hafa tsapanao mamatotra anao, mampatahotra anao ny alina, mampanofy ratsy anao rehefa tonga ny alina, na ohatrany hoe miteno anatin'ny sainao ao, miteny zatra mampatahotra, miteny zatra mampiororo, ho ilo lasa-daly anao fa tsapanao tenanao. Ry havanao, ny ran'Andriamanitra Jesosy Kristy zanany mba anafaka ny olona tahaka zany, mba monjy ny olona zay voafatra tahaka zany. Ary androany de hiasa Andriamanitra amin'ny alala zany teny torimy mpanompo zany, amin'ny alala vavaka ataoko maloko anao anao. Ary inoko fa zao de zao ihany de ho tsapanao fa izavatra iotra ao anatinao ao, dia indro le tahotra sy tebiteby nahazo anao lasa fiadanana, lasa fahasambarana. Ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery any. Apetrao fonao tananao de andeo hivavaky tsika. De manapa-hevitra no tena ho an'i Jesosy ianao, manapa-hevitra ny hitodika amin'Andriamanitra ianao. Minoa zany rehetrarehetra nambarako zany ianao, hivavaky sika. Andriamanitra ô, ianao no lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao. Lay Andriamanitra efa naneho fitiavana lehibe indrindra ho anay zanak'olombelona, ary nomenao anay Jesosy Kristy zanakao, ho tomponay, ho mpamonjy anay. Efa natao sorona teo ambony azo fijaliana izy, efa maty mitondra amin'ny fahotana izy. Ko ankehitriny aza mivavaka aminao ao Andriamanitra, ho andreo olona zay nandreny teninao androany, aoka mangy azy amin'ny fanenao masina, aoka hikasika azy ny herinao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, vonjeo reo zay mino, avy alao ny eloka vitany, vonjeo ny fanahany, atsagany ho isan'ny olonao, ary iaraka aminao mandrakizay ho any an-danitra izy. Reo zay marary kosa, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, na inona ny herin'ny aretiny, esorina amin'ny anaran'i Jesosy, vonjena amin'ny anaran'i Jesosy izy. Tompoandriamanitra, tsy miova Jesosy ny anarany, efa mena ny procuration avy any amin'i Jesosy, mba piasa ny anaran'i Jesosy, etiko manasitrana ny marary, ka de sitrana ny marary, etiko manafaka ny olona voafatra ihany keo, ka de afaka eo an-tanany demony mampahory ny
tena ny olona zay manana olana am'izao fotoana zao misaotra Andriamanitra de raina mandrakisainy ny anaranao amin'ny anaran Jesosy misaotra tompo amen. Ny teny zay afarany ambarako aminareo de ity: misaotra an'Andriamanitra isika fa efa manitsaka ny volana novembre, araka le teny nataoko taminareo sy zay mety teny eny sofinareo tany ambadibadika tany dia anao délivrance goavana be izay fiangonana RHEFI Androndrakely zay ho tantiarahanay mandritsy ty volana novembre ray manontolo ity. Araky io daty io Alahady ho andro io, misy mitra amin'ny enina, misy mitra amin'ny valo, misy mitra amin'ny folo, misy mitra amin'ny roa folo, misy mitra amin'ny roa. Ny fotoam-pivavahana rehetra ataona eo de misy azay délivrance goavana be zay. Inona moa tanjona kendranay am'zany? Ho foananay amin'ny anaran Jesosy ny herina ozina sy ny herina fanaratsy mpitondra fahafatesana zay mahazo ny olona rehefa tonga volana novembre. Ary orinany délivrance goavana be zay ataonay isika fotoam-pivavahana dia amototra teny izahay fa tsy hisy fahafatesany intsony iseho eo amin'ny fiainan'ny olona na milafininna na milafininna, fa kosa rehefa tonga volana novembre de ho fiainana be debe ny fiainana, zany hoe fahavelomana no ho ambaranay aminy. Mino zahay fa ho amarin'Andriamanitra sy ataony tanteraky izany. Satria nahoana? Satria Jesosy Kristy efa niteny ato amin'ny boky Matio fa na inona ho Jesosy vahanareo mpanomboko any ambony tany de ho vahana any an-danitra izany. Na inona ho Jesosy fehezonareo mpanomboko any ambony tany de fehezina any an-danitra izany. Zany hoe na inona etsika ataonay am'ty volana novembre ity de Andriamanitra miara-miasa aminay avy any an-danitra ka dia ho afaka tokoa ianao raha nisy ozina na nisy fanaratsy mpitondra fahafatesana teo aminao tam'izay zavatra zay nataonao. Ary raha mototra teny izahay dia indro fa ho amarin'Andriamanitra zany tena votsitra izany. Loza indrindra tompoko, aza atao dilatra ty volana novembre ity, manasa anareo zahay fiangonana RHEFI Androndrakely, manasa anareo zay RHEFI sampana manodidina, tongava mamonjy an'zany fotoana dehibe zany ianao. Andro ray toa zato io ka dia tongava tompoko fa zao ny fotoana natokan'Andriamanitra hitsinjovana sy amonjenanao. Zay zany tompoko no filazana lehibe mba tiako amafisina amintsika rehetra. Samitain'Andriamanitra tompoko.